manao amboletra niditra tao amin'ny kianja be ny Mahamasina ny fanjakana. Olona mitohy ny fanondranana andramena eto Madagasikara hoy ny Alliance Voargasy. Naseho ampaibe maso ny papa mobile androany. Manantitra ny raba omba ampirarintsô anareo tompo-klasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Atairana ny ho an'ny mpanao fanatanjahantena sy ho an'ny mpianatra teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina androany nahita angidimby na helikoptera niditra sy mipetraka tao amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Tsy nisy fety anefa atao na fivoriana ka mety hoe isiny ny mpitondra fanjakana ambony hidina amin'ny helikoptera. Rehefa nojerena akaiky ny raharaha dia fidirana amboletra izay nataon'ity helikoptera ity izay. Mirado Benjamina no teny toerana mitatitra ny vaovao sary ny toky Ramarolahy. Androany tamin'ny 12 latsaka 5 atoandro dia nisiditsidina teo ambonin'ny kianjabe ny Mahamasina ity angidimby hita eto amin'ny sary ity izay an'ny fanjakana malagasy. Nidina teo amin'ny kianjan'ny filalaovam-baolina ity angidimby ity ary niodikodina 2 metatra miala amin'ny bozaka. Rehefa nanantona nefa ny tompona andraikitra iray ao amin'ny kianja dia nisidina ny lefy ity angidimby ity. Fietsika Bontolo sy Anterihatrany mitory fanaovana tsinotsinona ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Lalora Valmanana izao. Raha tsy aivina dia nandefa taratasy fampahafantarana ny eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika fa hisy sinoanao fitsirihana ny kianja. Tsy nanome fahazoan-dalana izany anefa ny tompona andraikitry ny kianja satria dia misy didy amandalana izay mifeny tanàna n'Antananarivo renivohitra amin'ny maha-komunina manana sata manokana azy. Ny andininy fa 7 amin'ny lalàna 5 sy 4 tsipika 8 momba ny sata manokana n'Antananarivo dia manipika mazava tsara fa ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny tompona andraikitry ny famolavolana ny fandaharana asa na ny programa pampandrosoana ho an'ny fanjakana na tsy miankina eto amin'ny fiadidiny. Ny andininy fa 20 io lalàna io ihany ny manipika mazava tsara fa ny ben'ny tanàna ny komunina Antananarivo renivohitra ny lehiben'ny fandraharana eo anivon'ny komunina. Manampy izany dia misy ihany koa ny lalàna 14 sy 4 tsipika 20 izay mifeny fitsinjaram-pahefana. Ny andininy fa 15 amin'izany lalàna izany dia milaza fa ny filan-kevitra ny manapaka ny fandaharana asa mifeny fananganana sy ny fanamboarana ary ny fandravana ny fotodrafitrasa rehetra eto amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Tsy voazao no nanao tsinotsinona ny ben'ny tanàna ity fitondrana ity. Tsy aivina etona ny tsy nampafantarana azy ny programa nandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ka tsy namelana azy itsena sy hanome voninahitra ny vahiny amin'ny mahatompony lakileny arivo azy. Ny komunina moa tsy misakana ny tetikasa fampandrosoana saingy misy lahara-pahamehana aloha toy ny rano sy ny fanadiovana ny tanàna. Azo heverina ihany ity fanamboarana ity rehefa milamina ny sosialim-bahoaka raha ny fanazavana avy eo anivon'ny komunina. Fa dia inona loatra ary ny tena mahamaika ny fanjakana foibe hikitika ity kianja be ny Mahamasina ity? Raha amboarina ve ity kianja ity dia mivao azy ny olan'ny rano, ny délestage. Vao vita voatra ve ny kianjan'ny Mahamasina dia tanteraka ireo velirano 13 ka mitsangana avy hatrany ireo building. Sa ho foana avy hatrany ireo tsy fandriampahalemana? Ho resy ve ny tsy fampitsakafo rehefa vita ity kianjan'ny Mahamasina ity? Sa ho foana izao fahantrana lalina izao? Tsy ireo sekoly maro eran'ny Madagasikara sy ireo tobim-pahasalamana izay mampimenmenina ny vahoaka ve no areninaingana. Tamin'ity fitondrana ity no nampalaza ilay fomba fiteny hoe tsy Antananarivo irery Madagasikara. Koa inona nisisihana namboarana ity kianja ity tampoka teo? Mahamenatra loatra izao fihetsika izao satria fanjakana foibe izay natao ho modely amin'ny fanarahana ny lalàna indray ity ny mampiseho hitam-poko hitam-pirenena fa azo atao tsara miditra ankeriny ao an-tranon'olona ary manao anteriny fananan'olona. Fihetsika atao mitory fiantsiana entina ilazana fa azy ny fanjakana ary izay tiany atao ihany no atao. Fihetsika mamaky ady amin'ny ben'ny tanàna izay olom-boafidy ohatran'ny filoham-pirenena ary maneho sahady fa vaky ny ady eo amin'ny fitondrana foibe sy ny mpitantana ny komunina. Ankatoko ny fifidianana ben'ny tanàna sika izao. Azo heverina fa hanampy be dia be amin'ny fisafidianana izay ho mpitondra mendrika sy tena mahafeny vahoaka araka ny lalàna izao fihetsika izao. Fa ny tanàna n'Antananarivo dia manana ny satany manokana. Ny kianjaben'ny Mahamasina dia soa iombonan'ny malagasy eo ambany fitantanan'ny komunina Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna eto amin'izany komunina Antananarivo renivohitra izany.
na iza ampiasa ny kianjany mamasina dia tokony ho teny iarana atrany izay fampiasana azy izay. Fanazavana avy hatrany. Ny fiadidinana Antananarivo dia manana ny statut, manana ny maizy anazy azy, manana ny fitsipika izay misy atao amin'aminy. Ka raha ohatra ka ny fitondram-panjakana isika zany vahoaka malagasy manana hitretra hoe te hana tsara, te hanao zavatra atao amin'ny kianjabeny Mahamasina, dia tsy maintsy ny rafitra andehanana ato zany dia tsy maintsy ankatoavina ao amin'ny filakevitry ny tanàna, ireo conseils municipaux zany izay ato amin'ity commune urbaine Antananarivo ity no manapaka izay vinavina, izay hoe fanatsarana na zavatra tiana ho atao dia edina hevitra ao dia akana fakatoavana ao dia rehefa lany somatsara amin'ny conseil municipal dia afaka atao ny fotodrafitrasa izay tiana atao amin'ny kianjabeny Mahamasina. Makafakatoavana zany izay tena izy makafakatoavana any amin'ny conseil municipal izay zavatra eritreretin'izay dia alefa maloha makany amin'ny ben'ny tanàna. Izany miandry fotsiny atao kianjabeny Mahamasina hoe misy ny autorisation na misy ny information avy any amin'ny fiadidinan'ny tanàna makaty aminay dia izay moa zany mpanatateraka moa afaka manome ny fahalalahana raha ohatra ka misy izay fakatoavana izay. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika mbola mitohy hatrany ny fanondranana andramena na Bois de Rose makany ivelany hatramin'izao. Ny teo anivon'ny Alliance Voargasy dia nilaza mazava fa ny olom-boafidy ny tena maro manondrana n'ity Bois de Rose makany ivelany ity. No mafisan'ny Alliance Voargasy ihany koa fa tokony misy ny lalàna fahamaizana momba an'izany ary tokony ho ajanona hatreo mihitsy ny fanondranana ny andramena makany ivelany. Germain Nomenjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny tahiry miaina. Nanomboka ny taona 2024 no tena nampirongatra ny fanondranana azo sarobidy toy ny andramena teto Madagasikara. Hatramin'ny androany dia mbola sarotra ho an'ny fitondrana malagasy ny mifehy azy io noho ny baranainy no voleny nandritra ireny fotoana ireny. Ny vaovao izay voaray no tena nahafantarana fa mbola misy ny fanondranana antsokosoko ka ny olom-boafidy no tena manao izany eto amintsika. Ny tena mahalasa saina dia tsy misy ny fahatrarana ireo entana tsy ara-dalàna ireo raha tsy efa any ivelany toy ny niseho tamin'ny andramena tany Singapour. Farany tokony io zany tsy tokony amiditsony ireo azo ireo satria aza nona fa azo alatra daholo ireo azo ireo na ny stock saisi na ny stock déclaré dia ndikan'izany ny famarotana an'ireo dia midika hoe famotsim-bola. Fa raha ohatra hoe omena fotsiny ny mpanao asa tanana malagasy tena arabasoa arabatsara mihitsy zany fa tena famonjena tsara zany ny fanondranana Bois de Rose amin'ny hevitra atao amin'ny AVG zany tsy tokony hisy intsony. Misy olom-boafidy ary mbola hatramin'izao zany mbola manondrana sy mandripaka arena voajanahary eto amin'ity firenena ity. Izay ny andrasana zao tontolo zao le famaizana satria zavatra telo nangatahany sitesy. Ny anankiray zany hoe tsy ahondrana tsony ny andramena ohatra zay zany ohatra ny hitanay kosa hoe efa nisy fivoarana lehibe. Ny anankiray faharoa ny fanaovana inventaire, ny inventaire an'ireo azo stocké ireo zany izay misy azo déclaré tsy misy akory fa déclaré-na fotsiny. Tamin'ny 2014 sy tamin'ny 2015 28 666 rondins ngamba izy raha tsy diso ahako les bois saisis fa ny bois déclaré 200 000 ny déclaré tamin'ny 2012 dia nitatra tampoka izy tao lasa 270 000. Nisy ny fanavahana amin'ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara ny momba ny resaka fanondranana azo sarobidy io satria izay mpanondrana tsy mitovy firena ihany no saziana fa tsy misy kosa ny fikitiana ireo izay miara-dalana. Raha tiana nefa ny ahatan-dalàna any Madagasikara dia ny fahamatorany mpitondra amin'ny fampiaran-dalàna tsy mitanila ny tokony hipetraka voalohany. Fa natsikaritra kosa ny maro tato ato fa milatsa-datsaka amin'izao fotoana izao ny famoahana ny antsoina hoe IST. Ireo olona izay akaiky ny fitondrana teo aloha no tena iantefany izany famoahana IST izany. Misy anefa ny fepetra manokana ahafahana mandrara olona anankiray tsy hivoaka ny firenena raha ny nambaran'ny mpahay lalàna izay nanontaniany ny fahitalavitra MBS ho arahantsika avy hatrany.
raha ohatra moa koa nisika eto ny zavatra mahagagatsika moa koa ny olon-dehibe sy ny tsara toerana rehetra tsy mba fanenjika zay olona hahihiny ny fitsarana fa hitsoka dia amoahany IST arakaraka ny fahitan'ny porofo eo am-pelatanany amin'ny tontataratasynady procureur généraux rehetrarehetra zany afaka mandray an'izay ireo ny tompon'ny fahefana ary rehefa mandray an'izay fanapahan-kevitra zay izy dia mandefa le interdiction de sortie du territoire any ministère de l'intérieur dia ny ministère de l'intérieur ny mampafantatra na manely ny vahoaka mamely ny fanapahan-kevitra mba tsy afasarotra ny fanaovany fanadidina amin'ny akety satria raha ohatra milefa izy raha indrindra amin'ny toerana tsisy fifandraisana ara-pitsarana amin'ny Madagasikara dia tsy olo vita mihitsy le ankety raha ohatra ny Frantsa aloha hitsola satria misy fifandraisana ara-pitsarana amin'ny Madagasikara io mety azon'ny Madagasikara sy ny mpitsara tao no manao ny atao hoe commission rogatoire manenjika any an-dahy. Momba izay indrindra dia fanontaniana apetraky ny maro sy ny mpanara-baovao ny hoe mandeha ary ve amin'izao fotoana izao ny valifaty politika amin'ny alalan'ny fanomezana IST ary tsara ny manamarika fa ny masovon'ny Frantsa ny asa simoana teto Madagasikara teo aloha dia efa nanome fanamariana momba n'ity resaka fanomezana IST ity. Fa samy miandry ny fampanantenana izay nataony filoham-pirenena ankehitriny nandritra ny fampelezan-kevitra nataony nanoloana ny vahoaka malagasy ny besinimaro amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy anefa dia mifanipaka tanteraka amin'ny zavatra tokony hoe tanterahany ny misy eto amin'ny firenena satria fanenjehana an'ireo mpanao politika tsy mitovy firehana no tena misongadina. Germain no menjanahary no mitatitra ny vaovao sary ny Erzo Rajaonarivony. Miamiroso mankany amin'ny jadona i Madagasikara amin'izao raha ny fihetsiky ny fitondrana ankehitriny no jerena aseho sy ahariary tanteraka ny fanamparam-pahefana sy ny tsy fanajana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa tonga amin'ny fomba fitenin'ny zatovy hoe anay ny tanàna tsy mahamaika ny fahorim-bahoaka izay ny fidy fa ny fametrana ny fanjakan'ny besandry amin'ny mpanao politika tsy mitovy firehana no aseho sy ifofora ny fitondrana mafy. Fanjakana soif de vengeance, fanjakana manao didy jadona, fanjakana tia mamotika fiainan'olona. Zay zany ny fanjakana mijoro amin'izao izay tsy mahavita ninina fa mamita bahoaka mavandivandy. Taiza teto amin'ity Antananarivo ity misy an'izany hoe jiramamy taona rano ho an'ny vahoaka. Ny rano izay tena manandanja amin'ny vatan'olombelona. Ny rano tsy voavany le vahaolana. Ny délestage izay nanenjehany any Andriamatoa Rajaonarivony 3 volana tsy vita. 4 volana izy zao aiza ny fahaizantsika aiza. Nisy impact tamin'ny vahoaka malagasy ve ilay fidinana an'ilay carburant N10 sy 50 ariary zato. 4 volana izay no nijoroa ny fitondrana vaovao izay tarihy ny filoha ankehitriny. Tsy mbola misy tanteraka na iray ny fampanantenana rehetra izay natao nandritry ny fampelezan-kevitra ankoatry ny fanomezana trano conteneur tetsila Réunion kely raha toka bildina no nampanantenaina nandritry ny fampelezan-kevitra. Eo koa ny fanandramana pisinompy izay very anjavony amin'izao ankoatra izay ny fanambatambazana ny tafika malagasy. Eo amin'ny fiainam-pirenena ihany iarahany besinimaro mahita amin'izao fotoana izao fa dia misy ny fividianana fiara marobe sy ny fitaovana tamina conteneur mihitsy ataon'ity fitondrana ity ankehitriny. Manoloana an'izay nefa dia tsy fantatry ny vahoaka malagasy mazava ny loharano ny vola izay nividianana an'ireny ary tsy mazava ihany koa ny fampiasana mihitsy ny volam-panjakana amin'ny ankapobeny. Ndeha rahantsika ny fanadihadiana hoentin'ny Laurette Berton sary ny Mano Randremalala. Tsy gaboraraka ny famoahana ny volam-panjakana izay volam-bahoaka rehefa misy ny fampiasan'ny mpitondra an'izany. Tsy maintsy manaraka ny fombafomba sy ny dingana araka ny lalàna ny famoahana volam-panjakana ividianana zavatra iray na ananganana tetikasa. Misy ny atao marché public na tsena lasam-panjakana. Ireo zavatra rehetrarehetra ataon'ny fanjakana vidin'ireo dia mandalo tsena lasam-panjakana. Dia amin'izay izy misy ny ataony hoe seuil hoe rehefa zao
ny vidin'le entana dia tsy maintsy anaovana appel d'offre ouvert izy misokatra zany le mivoaka amin'ny gazety ny affichage sy namany reny raha ohatra latsaka ny say io izy misy ny atao consultation restreinte ka zay zany ny fombafomba ataony araka ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana efa manana ny programme ny fanjakana fa tsy maintsy miandry ny vola mivoaka lany ny teti-bolam-panjakana zay izy vao afaka mividy zavatra anankiray. Nanamafy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara lany tao amin'ny distrikana Tsimondrano fa antom-pijoroan'ny anteny mera-pirenena ny anara-maso ny fampiasan'ny mpitondra ny teti-bolana sy mpantsina araka ny diditsy volana raha ny zavanisy tamin'ity taona ity. Raha ny tokony ho izy dia misy tokoa ny fampahafantarana ny atao hoe manivo ny anteny mera-pirenena izay atao hoe loi de finance zay. Marina moa fa nisy ny loi de finance rectificative zay raisina tamin'ny alalan'ny diditsy volana. Manoloana an'io dia ny solombavam-bahoaka dia mijery ireo atao hoe fomba na dingana na natanterahana izay fampiasana ny volam-panjakana izay adidin'ny solombavam-bahoaka zany ary voalaza tsara ao anatin'ny lalam-panorenantsika. Noho izany dia hijery izay andraikitra tandrify izay ny solombavam-bahoaka rehetra, tsy ny avy amin'ny atokotiko Madagasikara ihany fa tena andraikitra ho an'ny solombavam-bahoaka rehetra zany. Ka mety hisy ny ataontsika hoe ny tatitra manoloana ny atao hoe fanadihadiana izay atao hoe mizotra amin'ny dingana araka ny lalàna tokoa ve ny fampiasana ny volam-panjakana. Iaraha mahita ny fiara marobe izay vao novidin'ny fitondram-panjakana naparitaka tany amin'ny mpitandro ny filaminana, misy ireny soratra mivandravandra hoe polisy ireny. Eo ihany koa ny fiara raitra ampiasain'ny olona ambony eto amin'ny firenena. Ny fividianana fitaovana vaovao ampiasain'ny sampandraraha-panjakana toy ilaina tolotra ny zandarmaria pirenena. Tsy ratsy akory ny fividianana fitaovana vaovao, tsy ny fananganana fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka ihany koa no toerina, fa zon'ny olom-pirenena tsirairay kosa ny mahafantatra ny nampiasana ireny volam-panjakana ireny izay amafisina fa volan'ny malagasy. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsika io sa isika mbola lafitrezaka ny momba ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny miralenta raha ny eto Madagasikara no asiteny. Tsy samitory eny anivon'ny mpitandro ny filaminana mantsy ireo olona izay hiaran'ny herisetra amin'ny ankapobeny. Nisy ary ny atrikasa natao mba hiadiana amin'izay herisetra mifototra amin'ny miralenta izay. Izay no karakarainy teo anivon'ny brigade féminine de proximité tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina no nanantanterahana an'izany. Tatitra ny vaovao Jessica Miray, sarin'ny Erzo Rajonarvony. Misy fahasahian'ny olona hiaran'ny herisetra mitory eny anivon'ny manam-pahefana fa eo ihany koa ny tahotra ny fiarahamonina no mbola sakana goavana amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny miralenta. Fa inona tokoa ary izany no atao hoe herisetra mifototra amin'ny miralenta? Raha ohatra zany jerena amin'ny ankapobeny aloha zany dia ny vonosiratra iny atao aloha zany no tena ahatongavan'ny olona any amin'ny polisy pirenena satria araka ny fanazavana nameko dia ny herisetra tsy hoe akory hoe ny herisetra mifototra amin'ny miralenta tsy hoe akory hoe l'indrem-pandeha iny fa io zany rehefa natao ny fandiniana dia zavatra efa tao anatiny efa ela be izy io fa iny le fahatongavany an'iny zany no tsy zakany. Ny vehivavy sy ny zaza madinika no mbola hiaran'ny herisetra ao an-tokantrano betsaka raha ho an'i Madagasikara. Matetika zany ny auteur principal dia ny olona akaiky an'ilay olona manao herisetra foana. Raha ohatra zany ny violence conjugale izy dia mazava ho azy ny vadiny na ny olona miaraka aminy. Raha ho an'ny ankizy dia raha maltraitance ny resantsika dia ny ray aman-dreny na ny olona mitaiza azy. Ireo zany no tena betsaka eto Madagasikara. Ho fanentanana ny olona hiaran'ny herisetra anantona manam-pahefana dia nisy androany ny atrikasa nataon'ny brigade féminine de proximité na BFP ny arahana tamin'ny fokotany teto Andrenivohitra. Androany zany izay dia nanao fanentanana eo anivon'ny fokotany roa amby sivifolo amby zato eto Antananarivo renivohitra mba ahafahana mametraka an'izany an'ilay azo lazaina hoe fiaramiasa eo amin'ny polisy pirenena sy ireo rafitra fototra eto anivon'ny fiarahamonina amin'ny fisorohana aloha voalohany indrindra ny herisetra.
araka ny tsapanay zany tato amin'ny polisim-pirenena dia mbola nierisetra ho anivon'ny tokantrano aloha zany ny tena betsaka eto Madagasikara sy nierisetra tao amin'ny ankizy. Mbola isy ihany koa ny hetsika izay ho tanterahin'ny BFP manerana ny boriboritany eto Antananarivo ho fanantonana ireo olona tena hiara-ny herisetra ka tsy sa manantona manam-pahefana. Fa herinandro karoka sisa digadona eto Madagasikara ny Papa François mandeha ny fotoana arak'izany ary tamin'ity androany ity dia naseho apahibe maso teny amin'ny nonciature teny Ivandry ny fiara izay hitondra ny Papa François io ilay antsoina hoe Papa Mobile tsy ahivina fa fiara izay vita teto Madagasikara izy io toy ny nitondra ny Papa Joan Paul faharoa 30 taona lasa izay. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao sary ny Erzo Rajonarvony. Tahaka izao ny endriky ny fiara hitondra ny Papa François mandritra ny fivahinianana eto Madagasikara ny fahaenina hatramin'ny 10 volana septambra izao. Fiara vita malagasy tanteraka izy ity, Papa Mobile Karenjy, izay namboarina manokana ho an'ny Papa François. Io zany ny automobile miandry ny Papa isika hiditra amin'ny automobile ity ahafahan'ny vahoaka malagasy mahita sy miona aminy. Efa fantazay fa efa mieritreritra ny voyage ny isan'andro ny Papa François ary atoato dia ndefa afatra merona tongavana izy any ony ny tena hoe efa tsy androny ny tongavana eto Madagasikara. Ary tsy amintsika koa ny hita azy hitondra fiadanana sy fanantenana araky ty asehon'ity automobile ity efa 30 taona lasa nitondra amin'ny Papa mbola velona ankehitriny. Fiara vita avy eto an-toerana tanteraka ity Papa Mobile ity, ny orinasa Karenjy no namokatra azy, izay efa nitondra ny Papa Jean Paul II ihany koa nandritra ny fivahinianana teto Madagasikara tamin'ny taona 7 sy 700. Tsara ny mampatsiahy fa ny Zoma 9 septambra amin'ny 4 sisy sasany no higadina eto Madagasikara i Papa François. Sabotsy maraina izy no hiona amin'ny Hervely eto Madagasikara. Ny hariva kosa hiona amin'ny Eveka sy ny FFKM ary ny hariva ihany dia isy ny lamesa iarahany amin'ny tanora ao amin'ny kianja Somandrakizay Analamahitsy. Ny alahady maraina ny lamesa lehibe ao amin'ny kianja Somandrakizay hatrany. Ivahiny ao Maurice kosa izy ny alatsinainy ary iverina eto Madagasikara ihany ny hariva. Ny talata 10 septambra no andahoan'i Madagasikara i Papa François. Momba izay fahatongavany Papa François izay indrindra dia efa vonona tanteraka ny fampandriana fahalemana ny eto Madagasikara indrindra ny eto Antananarivo ary ankoatran'izay dia nisy ny fanazarantena nataon'ny gendarmerie pirenena hiatrehana an'izany fahatongavan'ny Papa François izany. Germain no menjanary no mitatitra ny vaovao sary ny Toky Ramarola. Nanatontosa fanazarantena fanomanana ny fiavin'ny Papa François ny teo anivo ny fitandronan'ny filaminana ka ny fahatongavan'ny fahaenina ny volana septambra izao no nanaovana fanomanana sy nojerena akaiky. Tao anatin'izany ny fahatongavany eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, ny lalana olalovany hatreny amin'ny nocturna eny Ivandry, ny eny Somandrakizay sy ireo toerana maro hotsidiany. Arak'izany dia misy ny fandaminana maro izay tsy maintsy ho atao, toy ny tsy fametrahana fiara eny amin'ny lalam-baovao, naiza manomboka amin'ny 12 atoandro dia ho tapaka tanteraka ny lalana ary tsy misy mahazo mandeha ny fiara na ny moto na ny sarety. Ary efa misy ny didina avoaka ny prefektura Antananarivo makasika izany ny amin'ny daty ny fahaenina ny volana septambra io. Fanomanana ny fivahinianan'ny Papa dia misy ny atao hoe fanazarantena zany androany izay ataony tafika anankitelo zany ny zandary, ny polisy ary ny maramily. Ny zavatra tena hojerena androany zany dia ny zavatra izay mety hitranga amin'ny fahaenina ny volana septambra zany hoe ny eo amin'ny fotoana fahatongavany sy ny fandehanany mandeha mamonjy ny nonciature. Ka izay zany zao no iazana ho apetrapetraka hilamina tsara hojerena daholo ny lamina rehetra eto amin'ny seranam-piaramanidina eny amin'ny lalana inasiana daholo ny zavatra tokony hita ary ny eny amin'ny nonciature. Ny maramila sy ny zandary ary ny polisy izay hitantsika eto androany zany dia ireo no andrafitra ny atao hoe fandaminana rehetra izay isy amin'ny fahaenina ny volana septambra. Dia itoy moa zany rehefa avy eo ny fijerena an'ireo toerana isan-karazany izay handalovan'ny Papa indrindra moa zany ny ao amin'ny toerana Somandrakizay izay tsy maintsy mijerena amin'ny tsipiriny mihitsy zany ny fipetrapetraky ny olona rehetra izay asa ao. Nanentana ary niangavy ny komandin'ny gendarmerie pirenena mba ho aoriany amin'ny fitora sy sasany ariva ireo fiara mitatitra ireo mpino katolika avy any amin'ny fatra
sy ny toerana ivelana Antananarivo hiditra eto Andrenivohitra amin'io fahenany volana septambra io satria ho maro be ireo fiara ifamezivezy eto Antananarivo. Tsara moa ny manamarika fa nisy ny fampahafantarana izay avy amin'ny ministerany asa sy ny lalàna sosialy fa andro tsy iasana kanefa andraisan-karama ny tolokandro ny 9 septambra 2024 izay andro moa zany atongavan'ny Papa François eto Madagasikara. Fa eo amin'ny fampandrosoana kosa dia nahazo fotodrafitrasa vaovao ny commune Ambojanaka. Tonga ny tokana izany ny solombavam-bahoaka teny an-toerana Alain Ratsimbazafy izay ben'ny tanàna teny an-toerana ihany teo aloha. Androany maraina no nanantanterahana ny lanonana. Laurette Berton no tonga teny an-toerana nanangona ny vaovao sary ny Manu Randremalala. Vita soma tsara ilay lycée Vaovao ao amin'ny commune Ambojanaka ary notokanana ny maraina ny Zoma fa 3 ny volana Aogositra 2024. Volan'ny commune Madidio no nananganana ilay fotodrafitrasa ary zanaky ny commune no mahazo tombontsoa amin'ny fisiny. Ary ireo vahoaka tato anatin'ny commune Ambojanaka no atao hoe nandray anjara tamin'ny alalan'ny hetra sy ireo aba rehetra tokony aloha ety anivon'ny commune. Natambatra ireny rehetra ireny ka nahafahana natontosan ity fotodrafitrasa ity tao anatin'ny taona ray sy tapany teo. Mitetybidy 2,50 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny fotodrafitrasa izay marena fa misy efitra enina zany io efitrano izay tokanana androany io. Mpianatra izay atao hoe tao amin'ny kilasy faharoa ny seconde zany izay efa nianatra tamin'ny tondasa izay marena fa nisy apahana efitrano nampiasaina tamin'ny CEG anankiray izay nafahan'ireo mpianatra ireo namita ny herintaona lasiny. Mbola misy ny mpampianatra frame ao anatin'ny commune Ambojanaka misahana n'ireo zana-bahoaka eo amin'ny sehatry ny fampianarana izay ezahana ny ampidirana azy ho mpiasa-panjakana manomboka amin'ny taom-pianarana ho avy. Mahakasika ny mpampianatra moa dia nandritra izay herintaona lasa izay dia ny commune no niantsoroka ny lany rehetra mahakasika an'ireo mpampianatra ireo. Fa efa misy ny fangatahana eo anivon'ny natao teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny mba handraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana zany amin'ny ho avy. Hatreto aloha dia mbola voasahan'ireo sekoly misy etỳ an-toerana ny mpianatra ety zany satria anisany manana CEG anankiroa ny commune ary nahazo indray zany amin'izao fotoana izao ity lycée anankiray ity. Tsara ny manamarika fa fanambina petraky ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy fony izy mbola ben'ny tanànany Ambojanaka ny fananganana lycée ho an'ny mponina tao amin'ny commune no tantaniny. Ankehitriny vita soma tsara izany ary ny vahoaka iray manontolo ao anivon'ny commune no misitraka azy. Izao no anaporofona fa rehefa mirahina ny olon-drehetra hoy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy dia mahavita manangana fotodrafitrasa sy mampandroso ny tanàna. Vahoany amin'ny faritra Atsimo-Nosy kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Endrika anankiray isehony ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny fanafian'ny malaso na ny dalo ny taxi borosy. Olana efa ntaonany maro izy io kanefa dia tsy mbola voavahan'ny fanjakana hatrany amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny fahitalavitra MBS tany an-toerana dia aroarahantsika. Anjakan'ny malaso na ny dahalo ny akamaroan'ny lalana any amin'ny faritra Atsimo-Nosy amin'izao fotoana izao. Na io lalam-pirenena na lalana regionaly. Tsy nialatromby ihany araka izany ny asa ratsy ataon'ny malaso fa tafiany ihany koa ny taxi borosy toy izay nitranga tamin'ny lalana mampitoy an'ny Toliara amin'ny Morombe. Bidy zany ny boaky tonga dia niboaky le malaso. Lafa niboaky rozy baka amin'naleo le tournant le lala tonga dia mitifitsy. Lafa mitifitsy rozy tonga dia le navion'ny le chauffeur le tobily tonga dia tofisandray. Amin'ny toerana mangina sy bebozaka no tena famelezan'ny malaso ary matetika mitondra fitaovam-piadiana izy ireny. Mazava arak'izany fa mbola lavitresaka ny fampandriana fahalemana ho an'ny eto Madagasikara. Ankoatran'izay misy koa ny mpandeha sasany no miraitsi-kombakomba amin'ny olon-dratsy. Anisan'ny fepetra raisina ohatra ny fisavana ny entan'ny mpandeha amin'ireny taxi borosy ireny sady misy rahateo ny entana tsy azo entina fa voarara.
itsony zay olona mitondra zavatra tsy mety amin'ny transport teny tena marina. Ohatra inona le ohatra rongony, sokatra, tsy fantatra intsony zay ankoatran'izay zany tokony tsy azo loatra vera ihany no miantoka amin'ny zoga le izy avy eo. Satria ny polisy ny fanjakana tsy tia lala zay hoe iza ny tompony ino iza ny tsy maintsy vera ihany victime voalohany. Raha hoany ny taxi brosy amin'ny lalam-pirenena kosa dia misy ny toerana ifampiandrasana avy eo manao valala-manjohy na karavanina izay arahan'ny zandary manao escorte. Tsy maintsy mifandimby ny kooperativa amin'ny fijerenany fiara andianany ireny zandary ireny sy ny tampikarama ihany koa. Mitranga nefa ny olana indraindray satria misy ny kooperativa tsy manana fiara raha ny fitaterana Antananarivo Toliara no resahana. Eo amin'ny tontolon'ny kanto kosa ho fankalazana ny 10 taona ny tarika VHF ary indrindra ihany koa fahatserovana ny nahalasana ny parfait lalan'irina izay namorona ity tarika ity dia misy zany ny hetsika goavana totsain'ny VHF ny raika amin'ny 30 Aogositra ho avy izao etsy amin'ny CCSK Natamena. Dia ho fantaritsika misimisy kokoa ny momba an'izay hoentin'ny Noro Fitiavana sary ny Tahiry ny aina. Anolotra seho miavaka ho an'ny mpankafy ny tarika VHF raha ampitso sabotsy raika amin'ny 30 Aogositra eny amin'ny CCSK Antanimena. Mandritra ny seho no aneho ny tarika ny tsara indrindra amin'ny mpankafy tahaka ny nafantarany rehetra azy ireo hatramin'izay. Rabantsika rehetrarehetra ny tarika VHF vavaka ira fiderana dia efa manasantsika ihany koa araka ny hitantsika any amin'ny pub mandeha marobe ihany fa ny tarika VHF mikarakara hetsika ao amin'ny CCSK Antanimena amin'ny raika amin'ny 30 volana Aogositra ho avy zao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro izy io dia ho avy eo izay tarika VHF anotrinao ihany koa ny tarika teo aloha zany ho avy eo Robodo Luka Mahery ny Nisefo Naly Solofo ary ho avy eo ihany koa ny tarika Zopanage dia izy io sady fankalazana amin'ny 10 taona no ihany koa fahatsiarovana ny parfait lalan'irina zany izay namorona ny tarika VHF. Efa vonina sady ny tarika koa miantso ny rehetra izy ireo mba ho tonga amin'ny fotoana io fa hitondra hery lehibe ny afatra ankira hoventesin'izy ireo amin'ny mahavavaka ira fiderana ny tarika. Ankoatra izay, efa eo am-panomanana sady ny rakira manaraka ny tarika ka amin'ny taona vaovao 2024 no antenaina ivoaka izany. Ny afaka anjifantsika ny tapakila dia any amin'ny super musique Analakely eo amin'ny koa ao amin'ny eo toerana zany amin'ny CCSK Antanimena amin'ny andron'ny fampisehoana amin'ny mpikambana tsirairay avy ihany koa dia misy izany dia amin'ny vidiny 10 000 ariary ny billet-tsotra ary 15 000 ariary ny réservation. Ya, ny fanomanana dia tena efa tena milamina tanteraka mihitsy fa dia ianareo sisa no andrasana ao anatin'io seho io dia miandry anao ny tompo ihany koa miandry anao ihany koa ny tarika VHF ny tarika Zopanage Robodo Luka Vy Mahery sy ny rehetrarehetra. Mankasitrake! Tsara moa ny manamarika fa ny mpanakanto na ny mpanao gazety na ihany koa ny mpanoratra dia rehefa nodimandry dia tsy mba asianany hoe raha tompoko lahy na raha tompoko vavy fa tononona hatrany amin'ny anarany tsy fiteny ohatra ny hoe tompoko lahy Jean Joseph Rabearvelo tsy fiteny zany fa tononona hatrany amin'ny anarany
ireny olona ireny. Fa misy kosa ny vaovao vao milatsaka amin'izao fotoana izao amin'ny tontolon'ny fampianarana satria efa misy ny valim-panadinana CPE 2024 efa mivoaka amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra ny ao amin'ny siskoan'ny Ambositra, centre Ambohimanjaka, tao ihany koa ny ao amin'ny centre Andrainarivo, tao amin'ny siskoa Manandrina dia teo ihany koa tao amin'ny siskoan'ny Benenitra, ny siskoan'ny Kalamavony, siskoan'ny Rivomamo, sisko Soavinandrina, Sisko Andapa, centre CEG Andapa io zany, teo ihany koa ny Sisko Antala, centre Ambondrina, centre CEG Maharifody Antala, teo ihany koa ny Sisko Sambava, centre CEG Atanyfotsy, ny Sisko Voemara, centre CEG Voemara, ary teo ny Sisko Kongo, centre CEG Ikongo. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Samotain'Andriamanitra, veloma tompoko.